lalovanao. Mampianatra antsika ny tompo anana fo afaka mahatsapa zay mety ho iainan'ny hafa. Amin'ny teny frantsay izy dia hoe empathie. Zany hoe zay mampatonga an'ilay vavaka ho lasa mavesatra satria maka ny toeran'ilay olona ianao eo amin'ilay manjoa azy dia mitondra mbavaka an'ilay olona ianao ohatry ny hoe manjoa anao. Ao anaty fiainam-bavaka ny anarana an'izany. Dia eto zany zao tokony ho misy sujet de prière tena maro loko ho ana olona mety tsy manatrika eto. Hitanareo ve ilay fomba hitaizan'Andriamanitra ny fotsika mba hanana fo tsara hatsiaro ny hafa. Ianao zany be dia rehefa tsy tonga eto, dia rehefa tonga eto indray ianao dia tsy avela hivavaka ho anao indray fa hivavaka ho an'ny hafa. Dia raha raisinao zany toetra zany miova ianao, manova zavatra be mihitsy mifahafahantsika manahaka an'izany karakteran'Andriamanitra zany. Ataovy sujet telo. Ty mihina fa mihoatra ny telo le manjoa anao dia ataontsika telo aloha. Manjary ela be tsika eto fa telo. Dia saintsainy hoe le ohatr'izao iny le ohatr'izao dia le ohatr'izao. Dia any ambadika any zao na mety manatrika eto akeo misy olona mety manana an'izay. Dia mampime mety mitovy ny probleman'ilay olona miara-mipetraka. Fa ny andrasan'Andriamanitra dia ianao mivavaka ho an'ileo akaikinao dia ileo akaikinao mivavaka ho anao. Dia valiany raha vao mifampivavaka, fa raha vao samy mivavaka tia tena dia samy tsy valiany na ny andaniny na ny ankilany. Hitanareo ohatry ny hoe teren'Andriamanitra iaina ao anatina hoe mianatra mitsimbona sy misaina ny hafa. Ao afantananao dia manaova an'izany vavaka izany. Ray tsara indrindra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Vavaka izay amin'ity maraina ity hijoro eo amin'izay teny fahamarinana napetraka teny ambava amin'ny mpanomponao. Tsaroviny tsiraray avy arisika hivavaka amina sujet de prière mahatery azy fa hivavaka ho amin'izay sujet de prière zay ho an'izay olona mitovy ka mety ho marary mitovy aminy na mety ho manana olana mitovy aminy na inona tompo dia mampianatra anay ianao hisaotra sy ankasitraka amin'ny zavatra rehetra ary ho fantsana sy fitaovana tsara ho an'ny hafa. Misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy Andriamanitra mihaino vavaka ianao sofinao tsy ladalovana fa mare ary ny tananao tsy fohy fa mahavonjy. Andriamanitra mamaly vavaka ianao zay rehetra nangataka voatantara ao amin'ny testamenta taloha ka hatraty amin'ny testamenta vaovao dia nijoro ianao namaly ara-potoana. Tsy voatery eo amin'ilay fotoana mahatery an'ilay mpivavaka fa tena amin'ilay fotoana mahamety dia tonga ianao. Misy fotoana koa eo am-pivavahana amin'ny fotoana tsy ampozin'ilay mpivavaka nefa valianao. Misy zavatra be dehibe zany fa tianao azo antoka fotsiny izay fa raha vao mivavaka dia azo antoka fa efa miaino sy mamaly ianao. Misaotra ray eo fa efa niaino anay ianao. Misaotra fa Andriamanitra ianao, mpanjakanay ianao, tomponay ianao, ianao no Messia, ianao no Kristy, ianao no mpamonjinay, ianao ilay mahay ny zavatra rehetra, ianao ilay be fitiavana ny tsimbona sy ny tsinjo anay ary namonjy anay. Ianao tompo no nidina nakanay tao anaty vovoka zezika ary nitsimpona rehetra anaty zordira ary nanavitra sy namonjy anay ho tonga zanakao. Mankasitraka sy misaotra any amin'ny androany maraina. Misaotra fa mampanao fanazarana ao anatin'ny fo exercice ianao mba tonga anay ho velona ho an'ny hafa rehefa velona ho anao. Misaotra any amin'ny fotoana maraina, misaotra any amin'ny sekoly, misaotra any amin'ny mpanomponao rehetra izay tonga eto, misaotra any amin'ny zanako ny sisa tokantrano, misaotra any amin'ny fanatrehanao, misaotra any amin'ny teny, misaotra any amin'ny tontolo andro vaovao. Misaotra fa izao maraina izao dia maneho fa ny fitomanina amin'ny lokala dia mifarana amin'ny fiobiana maraina. Misaotra fa ny andro izay omenao tompo dia andro natao hiravoravona sy hifaliana aminao. Misaotra fa andro misy zavatra vaovao mbola tsy hita amin'ny masonay tsy mitovy amin'izay omaly sy ny omaly rehetra nitambatra hatramin'izay. Misaotra fa matombola la nomenao ny androany tahaka ny amin'ny Genesis toko voalohany dia misy zava-baovao voaomana. Aoka hisokatra ho amin'izany fahamarinana izany ny fony tsiraray avy ary indrindra eo amin'ny toerana tompo izay anasanao anay dia efa eo ianao. Eo sy ny fahafenoan'ny herinao. Tsy hoe misy fotoana lehibe dia misy fotoana kely. Izahay manakely mifalebiazanao amina fotoana anankiray ary misaotra fa androany maraina dia ampatsiahivinao fa afaka ho tonga fotoam-panafahana androany maraina, afaka ho tonga fotoam-panasitranana, fotoam-pahagagana, fotoana ahafahanao mamaly ny isa-tokantrano. Dia misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy fa feno ny fotoana satria eto ianao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Azika hiteka mavo tsara ho an'i Jesosy ara-baony akaikinao amin'ny teny tain'Andriamanitra indrindra hoe tonga soeto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra hoe
manana teny ho anao ny tompo hoe tatsika hiteka mafy ho an' Jesosy a mahazo toerana vetivety ary. Ny lohahevitra amin'ny tompontsika androany a dia lohahevitra anankiray a nampitondraina ny lohateny hoe Jesosy no modely tsara. Jesosy no modely tsara. Hebreo toko 7:10. Sotra an Jesosy aloha vita soa ny asa tany soavin'Andriana, fangina soma tsara ny asa fanompoana ny raha tsy mankaiky antsika ny toerana voatany olona izay nanatrika. Dia misaotra an Jesosy ny amin'ny zavatra rehetra nataony tany toerana. Antsika hiteka mafy tsara ho an'ny tompo a. Ankasitrahantsika rehetra izay a miarana ampiasa fo a ny vavaka ao amin'izany a na dia misy ary zao vao mahafantatra hoe nisy zany. Alleluia. Raisina amin'ny fitiavanao. Alleluia. Vakitsika amin'ny anaran'ny tompo ny teny. Tsarovy ny mpitondra anareo. Hébreux 13:7-8. Tsarovy mpitondra anareo izay efa nitory ny tenin'Andriamanitra taminareo. Evero ny niafaran'ny fiainany ka arao ny finoany. 9:9. Jesosy Kristy no tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay. Zavatra anankiroa ny voalaza anatin'io teny io dia hitantsika amin'ilay inona mampamodely tsara an Jesosy. Voalohany a ny fomba nijoroany Jesosy, ny fomba nijoroany Jesosy niaraka tamin'izay teo alohanao dia afaka hijoroany aminao. Amen. Fa ny tsara indrindra tokony arahanao dia tsy onona fotsiny eo amin'ny finoana olona na dia nahitana fahombiazana aza, fa eo amin'ny finoany Jesosy izay tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay. Satria ny finoany olona mety miova, tsy mitovy amin'ny omaly, mety hafa ny androany, mety ho hafa koa nefa ny rapitso. Dia antsika hijery ny fiainan'i Mosesy dia ho ampitahintsika amin'ny fiainan'i Jesosy mba hamantarantsika fa azo tafina amin'ny ampahany Mosesy, fa ny tena tokony ho tafina amin'ny fahatanterana sy amin'ny fahafenoana dia Jesosy. Deutéronomia 4:7. Deutéronomia 4:7 minaran'i Jesosy. Efa 20 amby zato taona Mosesy vao maty ary tsy pahana ny masony na niena ny heriny. Avereny hoe wow! Ty olona ty zany a sady naharitra, nahita tsara amin'ny masony a, tsy le dadabe azo fitahany ireny zany, fa dadabe mahiratra be tonga dia vao mihetsika ireo dia hitany, sady mahita ao amin'ny ara-panahy, mahita ny miafina ny tena mahita mivantana. Tsy niena ny heriny tena hoe vao marika mihitsy, fa tsy niena ny heriny sady tsy pahana ny masony. Zavatra mahavariana amin'ilay teny dia izy hoe 20 amby zato taona Mosesy vao maty, tonga dia izy maty aloha ny tantaraina. Izay vao resahana hoe fa tsy pahana ny masony talohan'izy maty ary tsy niena ny heriny talohan'izy maty. Vokatry ny fifankazara Mosesy tamin'Andriamanitra tamin'ny fahalemem-panahy dia io ny vavolombelona. Nesoron'Andriamanitra tsy ho isan'izay tafiditra tao an-Kanana nefa Mosesy. Satria nisy fotoan'Andriamanitra ny teny hoe aza kapohana intsony ny vato hamoahana rano. Fa teneno. Numéro 20:9-12. Aloha hiverenantsika vetivety izay tantara izay aminaran'i Jesosy. Alao ny tena ka vorinao sy aroana rahalahinao ny fiangonana ary mitenena ny vatolampy io masony. Teneno, vavana sy nampiasaina dia ampiboiboika ny ranony izy. Ary ampivoaka rano ho an'ny olona avy amin'ny vatolampy ianao. Ka dia ampisotroinao ny fiangonana sy ny biby fiompony. Dia nalain'i Mosesy ny tena avy teo anatrehan'i Jehovah arak'izay nandidiny azy. Dia novorian'i Mosesy sy Arona teo anoloan'ny vatolampy ny fiangonana. Dia hoy izy, miain'orom-piodina moa amin'ity vatolampy ity va no ampivoahanay rano anareo. Dia rehefa tonga dia hoe taim-bava tonga dia izay. Mpanompon'Andriamanitra. Alleluia. Fa maninona Andriamanitra maniraka ka maninona mbola arahanao teny le izy. Tsy avy aminao ilay izy, fa avy amin'Andriamanitra. Andriamanitra ary mbola amin'me. Dia nefa somary marikena mihitsy ny hoe miaino ry-piodina. Fa maninona tsy no piodina le olona. Nefa le olona ary ananan'Andriamanitra fanantenana fa mba hiova.
Amin'ity vatolampy ity koa ve ny avoany amoanay rano anareo manomboka miditra ny déviation. Eny tokoa eo aloha Andriamanitra mizaha toetra hoe ozy izy eo aloha kely eo. Ampivoaka rano avy amin'ny vatolampy ianao. Andriamanitra zany te ahitanao ijoro tsara. Misy fotoana zany tenenina ianao hoe mijoro eo latrehan'le marary dia sitrano le marary. Dia rehefa sitrana le marary dia ohatry mieritreritra ianao hoe ianao nanasitrana. Avy reny ny voninahitra fa tsy ianao zany manasitrana ianao ary misy fotoana marariko. Reny ny pirofo fa tsy avy aminao le izy. Asehon'Andriamanitra hoe ahoana? Anao sa tsy anao le izy. Ary mahavonina fa rehefa neny hafa tsy zay lesona vao maraina tao. Raha vao neny hafa dia mety. Za tena mahita an'izany. Vavaka ao marary sitrana. Zay marary eo sitranin Jesosy daholo fa neny tena no isa maraina isan-kanana io entina io. Rehefa tonga zoma hariva dia mba iny koa ny tena mba manao satria maninona ataon'Andriamanitra manetry tena fa tsy ianao ny tompony io resaka io. Ianao koa mila. Dia teto Mosesy efa nytenin'Andriamanitra hoe ianao ampivoaka an'le rano dia iny koa izy fa zay koa amoaka an'le rano. Tsy ianao zany io. Andriamanitra io. Vokatra izay rehetra izay, Mosesy nanainga ny tanany dia nikapoka amin'ny vatolampy. Indroa satria ilay voalohany tsy mbola mivoaka aloha dia nisisika kely izy, izay ny onction, misisika. Fanindroany amin'izay miboiboika be ilay rano. Dia nisotro avokoa ny fiangonana sy ny biby fiompy. Fa Jehovah niteny tamin'i Mosesy sy Arona hoe satria tsy nino ahy nareo hanamasina eo imasina zanak'Israely dia tsy hitondra izao fiangonana izao any amin'ny tany izay nomeko azy ianareo. Ny fanamasina nampitenen'i Paoly taty aoriana ny antony io. Efa maninona Andriamanitra ny tonga dia nampitsahatra amin'ny fanompoan'i Mosesy sy Arona tsy ho tafiditra any amin'ny tany Kanana. Ary amin'ny epistily vao mivoaka ny secret. Na Mosesy ary zany gaga hoe fa taiza le erreur, taiza le fahatsoana. Inona le tena nahakasika an'Andriamanitra mahatonga an'Andriamanitra tsy nanome accord hidirako any amin'ny tany Kanana. Nisy révélation tsy fantatry Mosesy na dia niseho tamin'i Mosesy ary Andriamanitra. Dia ny révélation mahakasika ny alahelon'Andriamanitra rehefa tsy mahafehy fahatezerana Mosesy. Isaky ny tezitra zany Mosesy dia malahelo Andriamanitra dia lasa bloqué, misy sakana tsy ahafahan'ny fanatrehan'Andriamanitra mahazo aina eo amin'ny fiainan'ny Mosesy mba hitahina ny vahoaka. Manino tsika miresaka an'izany? Miresaka an'izany tsika satria salama be Mosesy. Tsy salama be Azoekaila fa tena salama be, tena salama be mandrapahafatiny izy, tena tsisy aretina, tsy pahana masony, tsy hena ny heriny fa diso tamin'ny zavatra anankiray izy, tsy tafiditra. Raha Mosesy nataonao modely zany, salama be ianao fa tsy tafiditra. Anaraka Mosesy sa anaraka an'izy? Amen. Say tiako izay valiteninao ohatry misy ororosy tahotra mety tsara mihitsy. Anaraka an'iza tsara ianao hoe averena anaraka an'iza. Zay, ianao tsy Mosesita. Mpanaradian'i Jesosy ianao. Ary amin'ny révélation ho eto amin'ny fanamasina vao miseho ny secret nampararaka Moïse. Jereo zany fitiavan'Andriamanitra zany. Tsy avelany hitohy izay mety ho endriky ny fahararana ny ainan'ireo mpanompo ny namany tany aloha. Mitady hirika Andriamanitra ampafantatra ny olona hoe raha vao tia ny nataonareo dia manjary tia no zavatra mitrangy. Fa nanomboka teo amin'ny Moïse ka hatraty amin'ny Paoly tsisy hirika mihitsy ny ampahafantaran'Andriamanitra hoe ty le problème. Dia soa fa vita ny famonjena, nampidinina ny fanamasina, vao nidina ny fanamasina, misokatra daholo ny secret rehetra. Satria ny Baiboly dia milaza 1 Corinthiens 2, tsy misy mahalala ny ao am-pon'ny olona lalina fa tsy ny fanahin'iny olona iny, ary tsy misy mahalala ny ao am-pon'Andriamanitra lalina raha tsy ny fanahin'Andriamanitra. Rehefa tonga fanamasina tamin'ny Pentekosta dia misokatra ho anao ny secret an'Andriamanitra hoe inona tokoa no natonga an'Andriamanitra iny nanakana Mosesy tsy hiditra. Efesiana 4:4 2:4 ka hatramin'ny 2:30 aminaran'i Jesosy. Tezera fa za manota. Areo ka tsy ho tratry ny masoandro miletika fa tezeranareo. Aza mampalahelo ny fanamasin'Andriamanitra izay nanisiana tombo-kasenareo ao amin'ny andro fanavotana. Esory aminareo folentika rehetra. Esory ny fahavinirana. Esory ny fahatezerana. Esory ny fitabatabana. Esory ny fitenenan-dratsy. Esory ny lolo-po rehetra, ny fangidiana. Areo ka samy alemy fanahy amin'ny namany avy ianareo ka hifampiantra, aoka alemy fanahy ka hifamela heloka tahaka ny namelan'Andriamanitra ny helokareo ao amin'ny Kristy.
Efesana toko 5:1 koa amin'izany dia aoka nahaka an'Andriamanitra ianareo tahaka ny zanaka malala. Mampalahelo an'Andriamanitra ny désobéissance à Moïse, oui. Fa ny tena anton'le alahelon'Andriamanitra, le fahatezerana tsy voafehy nitondra n'le tsy fankatoavana. Raha vao tsy fehezinao ny fonao amin'ny zavatra mety mahasorena dia mety efara tsy mankatoa ianao. Le tsy fankatoavana, le hitantsika iny hoe teneno ny vato dia tsy niteny izy fa nikapoka. Fa ny antony tonga azy tsy niteny fa nikapoka, sorena tamin'ny vahoaka izy. Ary le fahasorenana mitombony, teneno akaikinao, ianao le rehefa sorena dia mitombony teneno izy. Fa malahelo Andriamanitra hoe. Matoa ianao miditra natao programma fahatezerana dia ianao zany mieritreritra fa natao ho tezitra eto. Andraso eto aloha mila tezitra zao, eto zao. Dia nefa raha vao miditra amin'ny programma fahatezerana ianao, miditra amin'ny programma fahasorenana, programma alahelo, ohatran'ny kirikirina, ohatran'ny hoe tsy mahazo aina dia tsy te-hampahazo aina ny hafa izay, dia tsy mahazo aina voalohany eo Andriamanitra sy ny fanatrehany. Zay le nahatonga ny Mosesy niaina fahasalamana fa tsy tafiditra. Aleoko lavitra indray ary Lazarosy marary velona be eo pototry latabatra ny mpanan-karena ratsy fanatsy manome sakafo fa tafiditra. Eny Mosesy voafonjy ihany fa le fanoharina le izy mba hitandremantsika. Hitandremantsika. Fa tsy hoe salamintsika dia pirofo izay fa faly Andriamanitra. Fa androany aloha mino fa sady ho faly Andriamanitra ny salama ianao aminaran'i Jesosy. Lasa tsy nisy discernement intsony tamin'ny instruction izay voaray Mosesy. Lasa tsy nanana fanahy mamantatra izy ny amin'izay baiko omen'Andriamanitra tokony ho arahana satria sorena. Mengavy ianao manomboka androany maraina ary raha ho akaiky io fahasorenana sy fahatezerana mora miakatra io. Ninona tsy nambo ikitikitika ny fifandraisanao amin'Andriamanitra mantsika. Halleluja. Ninona tsy nambolen'Andriamanitra ao anatinao dia hongotana izany. Tove amen. Sorena tamin'ny vahoaka Mosesy dia lasa adininy hatramin'ny zavatra tokony atao. Mety ho rariny le fahasorenana. Mety hiteny ianao inona ny tsy efa natao dia mbola zao ihany. Fa amin'Andriamanitra tsy rariny ianao. Ianao tsy rariny. Ianao tsy nanao ninninona tezitra amin'izay nanao ninninona indray no lasa tsy mahazo rariny raha vao tezitra sy sorena. Merci pasteur. Mosesy dia modelina fahasalamana. Araka ilay vakintsika teo amin'ny Deutéronomia 34. Tsy niena ny heriny, tsy pahana ny masony, 20 amin'ny 100 taona vao niala teto ambony tany. Fa nasain'Andriamanitra niakatra tendrombohitra ho faty rery ary tsy nahazo niditra ny tany Kanana. Salama nandritry ny fivahinianana fa tsy tonga tany amin'izay nolazainy n'Andriamanitra. Deutéronomia 4:3-5 ka hatramin'ny 5 teo aloha kely le vakina teo aminaran'i Jesosy. Ary Mosesy mpanompon'i Jehovah dia maty teo amin'ny tany Moab araka ny tenin'i Jehovah. Naleviny tao an-dohasa tao amin'ny tany Moab tandrifiny Bety Peor izy, ka tsy misy olona mahalala ny fasany mandraka androany. Tandremana fa tsy mari-pamantarana amin'ny mandrakizay ny fahasalamana. Tsy mari-pamantarana ny fahatanterahany antom-pisiana ny fahasalamana. Mosesy salama fa tsy tanteraka ny antom-pisiany tokony mba niditra tany an-tany Kanana. Fa nivojen'Andriamanitra ihany izy satria tsy very Mosesy. Lazarosy mahantra ny tantarain'i Jesosy tao anaty aretina zivay. Tanaty fery. Nanaintaina maraina tandroariva sady nona. Sady anaty fahantrana. Fa ny fijoronona tonga azy rehefa maty dia nentin'ny anjely ho eny tratran'i Abrahama. Le jiolahy teo anilan'ny tompo. Narary ny tanany. Tezana matarako an'izay.
Fatsiana. Narary ny tanany, narary koa ny tongony. Fa rehefa maty izy, teo anilan'i Jesosy. Deja izy ho faty teo anilan'i Jesosy. Vao maty dia mbola teo anilan'i Jesosy. Tsy modely tsara zany ny fahasalaman'i Mosesy. Avereny hoe tsy modely tsara ny fahasalaman'i Mosesy hoe. Satria salama tsara izy hoe fa tsy tanteraka ny antom-pisiny hoe. Dia tsika hijery an'i Jesosy. Teka vavany tompo kosa e. Ao anaty Baiboly dia mbola tsisy verset biblique resaka hoe narary Jesosy. Tokony efa mataitra anao zany zay. Zany modely tokony tahafiny zany. Tsy narary. Matthieu 4:20 menaran'i Jesosy. Ary noho niverina maraina ka ny tanàna izy dia nona. Izao ny hitako. Tsy narary fa nona. Matthieu 4:20 menaran'i Jesosy. Ary indro nisy tafio-drivotra mafy tonga tamin'ny ranomasina ka dia efa nila voasavotry ny alon-drano sambo kely fa izy natory. Natory zao ny hitako. Mety reraka izy zany. Mety nona. Mety reraka. Reo miprofo fa tena nidina mihitsy izy nanetry tena. Avy any amin'ilay Andriamanitra mpanome sakafo nidina olona nona. Avy any amin'ilay hoe mpiandry ny Israely tsy rendrena na matory. Nanetry tena nidina ho lasa olombelona afaka ny horesy ny torimaso satria reraka. Raha tsy nisy ny verset biblika manambara fa narary Jesosy, dia misy kosa ny verset biblika maneho fa nanaintaina izy. Mila maharaka tsara tsika. Tsy narary izy fa nanaintaina. Ary anton'ilay fanaintainana, izy mihitsy niditra teo amin'ilay toerana mba ho atao manaintaina eo amin'ny toeranao, mba ho izy manaintaina fa ianao tsy tokony hanaintaina intsony. Tsy mahay nitehaka ho an'Andriamanitra. Azadio fa izay nataon'i Jesosy dia ho anao. Tena kaikinao, izay nataon'i Jesosy dia ho anao hoe. Matthieu 7:20 menaran'i Jesosy. Ary dia nandefa Barabasy ho an'ny olona izy, fa Jesosy nasaina ny kapohany. Misy tohan-kely eo. Kapohana tamin'ny fikapohana hoditra lehibe nisy varana. Zany hoe tsy karavasy tsotsotra zany fa karavasy dia eny amin'ny farany misy ohatran'ny griffe ho rangotra. Dia rehefa mitsatoka zany dia za zany rehefa le mitsatoka marary rehefa hoe sorona marary. Tena hoe fampijaliana. Nanaintainy Jesosy. Rehefa nitsangana tamaty izy dia tsy nisy trasy ilay fijaliana ny aretany akoatra ny diapantsika sy diany nandefonana azy. Ny tanany roa, tongotra roa sy ny lany voany. Proof ho an'izay mety tsy ino fa io la lehilahy natao tsinitsinina sy ny potehana ary ny ravana sy ny vonoana. Io fa nitsangana. Hainareo ve? Vitan'Andriamanitra nampanjavina trasy rehetra fa ny problème an'izay tsy izy io. Zay indray. Ny tanany ary tsy izy fantsika dia ozy ny tompo hoe aleo izy goka mba hahafahan'ny Tomasy sy ny mpanaradian'ny Tomasy izay tokony ho mpanaradian'ny Kristy hiaiky sy ino fa le Jesosy rava be teo no nitsangana tamaty tamin'ny andro fahatelo sady bogos be détente azoko veroka mihitsy le mikopaka volatra amin'ilay pubana shampoing izy mivoaka fanina mihitsy miaramila romanina teo. Alleluia. Isy nofinofy any an-danitra rehefa tonga antsika. Eo ndray pastera. Eo ndray pastera. Io kosa tsy nisy hatramin'izay ko. Alleluia. Hitanareo mahatonga Tomasy tsy nino. Tomasy nahita le fomba nkapohana, ny fomba nandravana, ny fomba namonoana. Boky Isaia dia manambara fa tsy misy fahatsaran-tare amantarana azy izy zany hoe tsy ohatrin'iny le Jesosy mahafinaritra be nandehandehananao soa iny, le paozin'i Jesosy ny ravaravana sy ny potipotehana gratuitement teo amin'ny hazo fijaliana. Anka rehefa nitsangana tamin'ny maty Jesosy tsy fantatra zareo satria tena tonga dia miverina vaovao. Raha zany modely zany ny arahanao, naizanaiza mety nisy fahampotehana eo amin'ny fiainanao afaka tsangana vaovao io. Tsy mahay ntiaka ho an'Andriamanitra.
Hitanareo mahatonga finoantsika miorina tsara satria finoantsika miorina eo amin'ny nananganana an' Jesosy. Zay mahatonga ny Paoly niteny foana ny torotenina eo izy raha ohatra ka tsy nitsangana tamaty Kristy. Ka raha nitsangana Jesosy azo atsangana ny fiainanao ao aminy sy miaraka aminy. Andro amin'ny maraina misy olona efa tsy misaina an'izany intsony ny pastera. Rehefa ho any an-danitra fotsiny. Sady maka any an-danitra no atsangana ny fiainanao raha angamba aran Jesosy. Ataovy teka amin'ny revadrevitra tsara ho an'Andriamanitra. Fa aiza ianao no anatena mba ho atsangana ny fiainanao ao amin'ny Kristy misy an'izany fa aza mitata dia mitoerakafa. Na dia ohatry mahafinaritra ireo mahavita ny zavatra rehetra hono ny endry zareo. Manasitrana ty, manafaka ny ty, manana tandremo. Jesosy no tena mahavita an'iny. Na rehefa tsy tonga sany rehefa efa akaiky ny farany reto. Efa akaiky ny farany. Ary iny zavatra iny hosorana fotsiny tsy mitaky ny fiovantoetra anao. Mailo be anao. Mailo be anao. Ka ny an'Andriamanitra izy koa dia tsy maintsy miova foana ve ka tiano any an-danitra ianao ane. Raha vao tsy miova ianao ka mahazo fahagagana hoentina izy. Andro amin'ny maraina azo terenana ny fanasitranany. Fananomboka tamin'ny 2020 confinement tsy manery fanasitrana intsony zay. Miova aloha ianao. Hita eo miracle miova aloha. Asa eo aloha fiovanao dia ny tompo avy miteny hoe atao fanasitrana dia ataony. Miova aloha. Zay. Tsisy resaka. Mahafinaritra ny zany e. Miala eto inge zany miova e. Sady sitrana. Tsy maheteka ho ny tompo moa e. Ny zavatra nisokafan Jesosy amin'ny resaka modely dia zao. Izy olona nofo amandrà tsy nanota mihitsy. Aiza koa pastera mety tsy nitantaraina fa mba mety eo mba mety eo nanondrana kely fa mba tsy misy ratany e. Tsy takatry ny sainao izy satria ianao no manondrana foana. Dia terenao hoe mila manondrana, tsisy olona tsy manondrana satria zay ny limite ny zavatra fantatrao. Fa any ambadika any misy olona miaina mihoatra n'izany limitinao zany. Jesosy dia nilaza fa tsy nanota mihitsy izy. Ary possible ny nofo amandrà tsy manao fahadisoana mihitsiny. Raha mahainao an'izany zao tokony zao anatinao Jesosy inona ny secret isa roatelo. Asio tanana kosa isa roatelo. Fanamasina. Oza tsy zany netretina. Oza misantsena mihitsy hoe fady any 900 andro tsy akitelondrora. Mafy be zany a. Vao mitelondrora nanota. Havereny hoe fanamasina. Oza misy mieritreritra mihitsy hoe hivavaka tsy mifoha ohatsony. Tandremo fa raha vao tsy mifoha ohatsony dia va lasa. Fanamasina le secret. Noho ny amin'ny fanamasina tao aminy dia ny aina perfection izy. Teo izy Jesosy afainganina ny Pentecoste mba ho ao amin'ny olona ny fanamasina. Ka zay perfection ny ainako tompo dia afaka hiainan'ireo zanako rehetra. Sakafo ny fonao dia sakafo ny sainao dia sakafo ny vision-nao. Possible miaina fahatanterana rehefa mibanjina an Jesosy satria ny modely tsara ho anao tsy Moïse fa Jésus. Rehefa hitoeran'ny fanamasina ny olona na dia nofo amandrary dia lasa taria amin'ny fanamasina dia tsy manota intsony. Enao tsy le tsy manota mihitsy satria enao efa nanota. Fa Jesosy reriny tsy nanota mihitsy. Fa enao kosa tsy manota intsony. Taddio fa ny zavatra tenenina ndray. Ohatra lasa nitabataba be pastera. Amboarina kely le micro. Lasa ohatra manao feo ana croisade nefa tsika tsy croisade. Aleo mba tehirizina croisade le tsika menakavy eto androany mantsiny. Alléluia. Dia zao le izy. Tonga dia ny zavatra tenenin Jesosy dia zavatra azo atao. Ozy izy aza manota intsony. Matoa zany Jesosy miteny hoe aza manota intsony dia tafiditra ho isan'ny olona ianao afaka miaina fiainana tsy manota intsony. Andriamanitra tsy mila voatsiary fa Andriamanitra mila vokatry ny fanahy.
rehefa miteny zavatra izy dia zavatra azo atao eo amin'ny niveau anao no tenenina, ary mety niveau midepasy ianao fa efa omeny ny tenany na ny fanahany mba hahatonga anao iaina ny zavatra iainany. Manomboka androany zany afaka iaina fiainana tsy misy faharatsiana isika, fiainana tsy misy aretina, fiainana tsy misy fahadisoana. Atao miena le amen teo amin'le fahasalamana mibetsaka eo mila manana fiainana feno fijoroana. Amen. Possible zany. Jesosy tsy narary mihitsy. Possible ianao tehirizin'Andriamanitra amin'ny fahasalamana. Tehirizina tsy anatsiny, tehirizina eo am-pijoroana. Tsy hoe mijoro Andriamanitra hanangana raha sendra lavo, fa Andriamanitra afaka mijoro mitahiry ianao eo am-pijoroana tsy ho lavo. Le problema le anankiray mantsy fa misany amelona fa ohatra hoe Andriamanitra mpanasitrana raha sendra marary. Hainao dikan'izay ho avy fotoana tsy fantatra tsy ampoizina any amin'ny tena zoma atoandro mety sendra marary. Ianao ihany mamaritra an'le izy. Nefa Andriamanitra afaka mijoro mitahiry ianao tsy harary. Ny teniteny foana antsika zany indraindray mampitranga sy mahatateraka an'le izy. Fa raha mahafehy tsara ny zavatra tenentsika, mety rehefa voafehinao ny teninao mbola misy zavatra ohatry mitranga ihany, tsy maninona zany. Fa ny ao anatinao tokony ho maro toerana hoe ny tompoko ny Andriamanitra sady mavita manasitrana no afaka miaro mba tsy ho azo ny ray ny aretina tany Egypte reny. Zay présentation ama Jehova Rafa azy. Ampiasain'Andriamanitra ampafantatra ny olona koa ianao fa possible amin'ny fanasitranana, ary ampafantatra ny olona fa afaka ho tehirizina koa ny fanasitranana ho tonga fahasalamana. Fa zany rehetra zany dia ao amin'ny Kristy. Hébreux 10:7 minaran'i Jesosy. Ho an'izay efa lehibe ny vetikanina dia ho an'izay manana ny saina efa zatra nampiasaina tsara ka mahay manavaka ny tsara sy ny ratsy. Raha mijery fiainana mpanompon'Andriamanitra ao amin'ny testamenta taloha ianao, na mety ho fiainana mpanompon'Andriamanitra amin'ny testamenta vaovao zao eto Madagasikara na maneran-tany, dia te hilaza aminao fa mety tsy ho vitanao manavaka ny tsara sy ny ratsy eo amin'ny olona io. Raha za zao no arahanao dia lasa tia sakafo dao tsika menakafy raha za. Fa tsy zany tokony arahanao fa Jesosy, satria na za koa ary manaraka an' Jesosy. Ozy izy eto mila mahay manavaka ny tsara sy ny ratsy. Ho sarotra amintsika nanavaka ny tsara sy ny ratsy iainana lehilahin'Andriamanitra na vehivavin'Andriamanitra na dia mahomby sy mahafinaritra be ary ny fijoroana sy ny zavatra tenenina. Ny karazam-piainana voafantina, zany hoe filtre, voasaraka tsara ny tsara sy ny ratsy dia naseho ao amin'i Jesosy. Ho anao zay tonga eto zany mahafinaritra anao dia le maka an'le kafe dia ianao mihitsy le manana anazy dia manala an'le vovoka tianao mihitsy manao an'iny. Raha zay no to dia maka an'le kafe efa voafantana, efa le voadio efa le tsara. Raisy le tonga dia tsara fa tsy misy ratsy eo amin'le tonga dia tsara. Fa raha maka an'le voalaina ny antsery ianao dia tsy maintsy mbola manivana ka mety misy ratsy, mety misy tsara, mety mitelina vato, mety mihinam-bovoka. Mihaino ve tsika? Ny modèle Moïse hitantsika teo tsy nahafehy fahasorenana, tsy nahafehy fahatezerana, ary tsy nahafantatra fa kay mampalahelo ny fanamasin'Andriamanitra ny fahatezerana sy ny fahasorenana. Raha vao manaraka amin'ny modèle Moïse ianao, hisokatra ny ranomasina mena tena amen zany. Ivoaka ny Egypte zanak'Israely. Fa possible ho sorena ny vahoaka an'Andriamanitra satria itoy le modèly. Ary isety fandresen-dary ty ao anatinao hoe Mosesy ary napiakatra vehivavy kositako. Iny amin'izay rehefa tonga le Mosesy ary napiakatra vehivavy tao aridana eo mbola izy amin'ny fagagana tsy nitrangako. Dia iny amin'izay koa dia hitady kosita eraky ny tanàna nefa raha izy kosipa. Nefa tsy ankasitran'Andriamanitra izy. Raha te hita modèle tsara, Jesosy mpanjenina, Jesosy jerena. Fa tamin'i Jesosy tsy nisaraka ny rano, fa nandeha teny ambony rano izy ary tsy nanao sipa. Zany ny modèle ilainao zany. Ohatran'ny tsy zany le modèle ilainao raha mipôziny tarehanao. Ohatran'ny midiridiribozana hoe ahoana tsara ny fandehany, zany ny fandehany.
tandremo fa raha manarakolona ianao dia tsy hoainao ny manavaka ny tsara sy ny ratsy ataon'iny olona iny satria iroboka ianao dia hohanina dao zay teneniny. Manao présentation izy ambombola ao am-paosiko 40 milliards de dollars to dia manaiky dao zay ity vola rehetra dia zao teneniny poursuis tes rêves. Enkinao fa mihinana je poursuis mes rêves, arahako ny nofinofiko. Dia adinonao Jesosy ny teny tamin'ny Petera hoe avy manaraka. Fa lasa ianao ny ainao n'le rangany teny fa 40 milliards de dollars zay tsy fantatrao akory fa mety blao be le isa tsy zany akory ny volany. Fiza miteny anao aloha fa mariny reny tenen'ny olona ihany numéro 1 ihany iza miteny anao fa mariny reny. Zao tontolo zao ny ao anaty laingy tapany voalohany zay. Zao tontolo zao anaty laingy fahamarinana avy amin'ny baiboly ihany no anafaka anao. Izy Jesosy raha fantatrareo marina dia marina no anafaka anareo tsy ho andeva. Mamaky io baiboly, sokafy io baiboly io dia vakio fa tsy sokafana fotsoko io dia tsy jerena. Miala ny tranokala rehetra anatin'io baiboly io ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Sokafy io dia vakio. Ozy Jesosy eo amin'jaona toko 5:5 ka hatrany 5:9 minaran'i Jesosy. Ary nisy lehilahy anankiray teo izay efa narary 7 taona. Raha nahita azy mandry Jesosy ka nalalà fa efa mbito izany ely izy dia hoy Jesosy taminy, teo sitrana ve ianao? Ilay marary namaly azy hoe tompoko, raha etsehana ny rano dia tsy mba misy olona andromboka eto amin'ny farihy. Nefa raha mandeha dia misy olo-kafa misosoka eo alohako. Hoy Jesosy taminy, mitsangana eto ny fandrianao ka mandehana. 7:10. Rehefa afaka izany dia hitan'i Jesosy teo kianjan'ny tempolo raha lehilahy. Zany hoe izy rery mpitondra fandriana mikianjan'ny tempolo zany to dia mora fantatra be. Lazany asaiko hoe ahoana moa namantarany tompo an'ity lehilahy sitrana ity nefa be dia be no sotrany hatramin'izay. Izy rery mitondra fandriana raiky ny tanàna eny. Tozy Jesosy tamin'io lehilahy io efa sitrana ianao zao aza manota ntsony fandrao anjoanao zay ratsy noho ny teo. Nalefan' Jesosy meloha ny teny pampitandremana meloha ny anomezany fanahany. Zany hoe ampidiriny le vision dia omeny le moyen. Levez la main si c'est compris. Tsangany tany raha mazava hoe tenenina aloha le izy dia avy eo omeny le fahafahanao manao an'le izy. Io lehilahy izao taoriana io zatsy anota ntsony, zatsy anota ntsony, zatsy anota ntsony, fa nanota indray, zatsy anota ntsony, fa nanota indray. Dia lasa ila izy, zatsy anota ntsony, zatsy anota ntsony, zatsy anota ntsony, nanota indray, zatsy anota ntsony, zatsy anota ntsony, zatsy anota ntsony, nanota indray. Ahoana ihany ty tenenin Jesosy teo ohatrany tsy marina amiko. Fa rehefa nanam-paharetana izy tsy maintsy tonga amin'ny Pentecoste, tsy maintsy hidina amin'ny fanahy masina. Iny le omen'Andriamanitra ara-potoana tanteraka an'le nitenenina. Mila manam-paharetana kely ianao fa zay nitenenina tsy maintsy marina, zay nitenenina tsy maintsy ho ataony. Le faharetana mihitsy ny problema le ianao miala andaharana. Raha vao miala andaharana dia tsy mahazo miverina andaharana fa tsy maintsy miverina any amin'ny farany. Ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra tsy mahazo misongona. Zay mahatonga anao tsy dia tsara misongosongona raiky aza zarina an'izany ny fiainanao. Nampandeha motory ianao. Lasiny zay. Ny olona tonga eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra dia afaka mandray ny anjara kasika ho sitrana. Tsika tsy raha avy reo zao afaka to dia mandray fanasitranana. Tonga zao tsika miteny zao satria eto Andriamanitra mpanasitrana ary te hanasitrana anao izy. Amen. Mila tehirizina zany amin'ny fanaovana ny sitrapon'Andriamanitra aza manota ntsony. Le izy zany omeny fa ny ao am-pon'Andriamanitra sady tsy le izy le omena tsy ianao le mandray fa le la suite ozy fomba fiteny le ao aorianan'izay. Tsika zany eto zao ten'Andriamanitra ty zavatra manjoa ty sarotra sitrana be. Le n'Andriamanitra efa ny hoe soroka io dia aza manondrana intsony, aza manota intsony ary aza manopa intsony. Zany zao efa izy daholo zany. Zany hoe le karazam-piainana ratsy tian'Andriamanitra ho foananao aza miditra amin'ny fiainany ratsy, fahasaran ratsy na toetra ratsy mba hitehirizana ny zavatra tsara voarainao. Amen. Mila tehirizina ny zavatra omen'Andriamanitra ny fanaovana ny sitrapon'Andriamanitra. Aza manota intsony izy Jesosy tamin'ity lehilahy ity. Tafiditra ho isan'ny fahatanterahana tsisy tsiny ilay fijoroana tsy manota intsony
Ary misy modely tsara azo ainganany amin'izany a Jesosy avy Nazareta no anarany ary Jesosy avy Nazareta no ilainao. Fa mandeha le montage. Tsy tentseno zalahy tsy mandeha le afo zany. Romana 4:12 aminaran'i Jesosy. Ary horainy voafora dia tsy izay voafora ihany fa zay mandeha araka ny dimy finoan'ny Abrahama razantsika koa zay nanana ny fonizy tsy mbola voafora. Tsy rehefa nytenenin'i Paul dia glory daholo a. Tsy zay voasoratra aty amin'ny testamenta vaovao dia tonga dia io zany tsy mila discernement fa tonga dia fanamasina 100%. Dia misy taon'i Paul tena nyteny ty sarataka tsy izy hevitra. Soa fanoratra an'izay izy. Fa raha zany a ziriziry daolo ndray polista rehetra. Ianao zao rehefa mamaky baiboly dia mila miaraka amin'ny fanamasina satria misy taona fandraisan-dahatr'olona no voateny ao fa ny discernement zao dia mahafantatra hoe eto zao Paul miteny hoe zay mandeha araka ny dian'ny finoan'i Abrahama ianao zao dia mahazo rectification tsara andro maraina za tsy mandeha amin'ny manaraka ny dian'i Abrahama za mandeha manaraka ny dian'i Jesosy. Ataovy ohatr'izay mihitsy za mandeha manaraka ny dia sy totony kely ohatray tsy le olona aloha fa ny fiainana isa roa telo za mandeha manaraka ny dian'i Jesosy. Korintiana 2:4 aminaran'i Jesosy. Fa raha hoy ny anankiray za ny Paoly ny anankiray kosa moa hoe za ny Apolosy tsy olona ihany ve nareo e zay nanaraka ny Paoly dia nanahaka ny Paoly dia voan'ny epilepsie daholo. Satria Paoly isaky ny avy mitory-teny tain'Andriamanitra ianao misy maty mitsangana misy olona sitrana halleloia hoentin'ny mpianatra aloha satria manino torana mpitori-teny. Andriamanitra tia teny hoe aza be fihetsiketsehana fa tsy andrangaha io resaka io fa mba ho marina foana fijoroanao hoe ampoa fahasoavanao. Ndray mipetraka izy fa maninona antsika manompo an'Andriamanitra manao rahalinina izana izy tonga naizana izy miaritra ny fahavakisa pneu eny an-dalana tompo ny antony ireny mba hamantaranao fa ho an'ny hafa ny andehananao ary zay ampahomby azan'Andriamanitra ho an'ny hafa tsy voatery ataony eo aminao satria izy manao liso tsy hoe ianao tsy hoe nomena lizy dia mety foana azy amin'izay itiavanao azy tsy amin'izay itiavanao azy amin'izay itiavan'Andriamanitra azy. Ary navaky ary ny pneu tsy maintsy tonga ianao zany nanjoanay sapotsy alina fa tsy maintsy tonga e tiatsika zao tongako zay mahatonga tsy mandeha vaky pneu any ananana. Raha ianao zany niaran'izay niaranay dia efa ela ianao tsy nandeha ngamba zany fa tsisy an'izany tsisy ampisaraka antsika amin'ny fitiavan'i Kristy na pneu vaky ary. Ny mpianatra tsy mihoatra noho ny mpampianatra hoy Jesosy amin'ny Luc 6:40 fa aza rehetra tanteraka dia ho tahaka ny mpampianatra azy ihany. Fa maninona tsy tokony araka ny dia Mosesy hitantsika teo ilay izy. Zay mahatonga antsika tsy manao hoe ataovy ny dia Mosesy. C'est pas la peine. Ataovy ny dian'i Abrahama zany koa tsy mila atao. Manarany dian'i Kristy zay zao mila avoaka zay. Nga fantatrao zay iry zay mahatonga anao meme. Dia zao misy miteny ko fantatro pastera koa ilay izy sendra henoko. I Abrahama notahiana be. Ny zanany rehetra kosa tena notahiana be. Isaka dia voalaza fa mpanjato be indrindra. Jakoba tonga dia tobo be roa miaraka amin'ny fananana tena hoe enjana. I Abrahama rainy mino. Ny zanany rehetra niaina finoana. I Abrahama nanangana altara tao Betela. Isaka nanangana altara tao Beersheba. Jakoba tao a Sekema. Fotoana ela daholo tadiavanareo vomenandreo ianao mba atao amen zany le mba etude biblique kely mba vitan'le alleluia. I Abrahama taloha ny anarany lasa Abrahama raha ny firenena maro. Jakob mpamingana lasa nomen'Andriamanitra anarana vaovao hoe Israely prince de Dieu. I Abrahama sakaizan'Andriamanitra ny taranany mpanompon'Andriamanitra sy akaikin'Andriamanitra ary Israely dia voalaza fa lainy fironon'Andriamanitra ho mpanompony. Maro ny teneniny eo mpanompo fa Israely nisy ny teneniny hoe ianao ny fironoko sady mpanompoko. Tena précis be mihitsiny. I Abrahama nivangian'Andriamanitra anatin'ny nofy Abimeleka saika hikitika ny Sara. Jakob vangian'Andriamanitra anatin'ny nofy koa Labana tsy hikitika ny Jakob. Zay le manaraka ny diany Abrahama. Melkizedeka nitondra mofo sy divay maneho fahabetsahany tamin'ny Abrahama.
Jakoba nazo tsodrano vary sy ranom-boloboka betsaka. Josefa ny aina vary betsaka tsy saina intsony. Tsy saina intsony. Ny anao zany mandeha amin'ny kapoaka fa anazy efa tsy enjany zany a. Zany hoe ny epita le finoana tsara. Mombo Sara. Manomboka efa tsy dia tsara tsoa zao ty. Mombo Sara dia fa ny epita koa momba koa Rebeka dia momba koa Rachel. I Abraham niarana toro tamin'ny mpiasa vaviny. I koa Jacob double portion sady ny ranona toro mivadimbadiny anankiray sy mivadimbadiny faharoa. Zany ve no arahanao? Ny nampahomby ny Abraham vilana amin'izay ny lesona. Ny fahombiazan'ny Abraham mila miara matory amin'ny mpiasanao ianao. Tsy maintsy efara amin'izay raha vao manao étude an'io tsisy Jesosy efa minoainy miefara amin'izay io. Ary tsy hoe andriana efa hiterahana mihitsy. Modely ratsy. Mahavariana fa modely ratsy mbola nitohizan'ilay zanany. I Abraham natahotra mba sao dia ho alainy Abimeleka Sara. Isaka koa natahotra sao dia ho alainy Abimeleka Rebeka. Fananany Abraham tadiavin'ny mpanjaka Sodoma isandohana hoe avy aminy. Ny fananany Isaka tadiavin'ny Filistina nalaina. Fananany Jakob tadiavin'ny Labana Geazina. Zany hoe na ny challenge na ny défi na ny sedra dia lasa tafina fa tsy le fahombiazana ihany. Elisa vetivety. Reo mantsy no fampitohy. Eli nampiasain'Andriamanitra mahery vaika. Elisa koa double portion tamin'ny fanahany Eli. Eli nitondra fanekena, tsy ritra ny diloilo, tsy lany ny kobo tao Zarefata. Elisa koa nitondra izay fanekena izay, diloilo tsy neritritra tanatin'ny vilany mpitondra tena bokany trosa. Eli napidina afo. Elisa nahita fiarovana afo manodidina azy. Eli nalainy kalesy afo. Elisa niodidiny ny kalesy afo. Enjany zany a. Eli namerina ranonorana. Elisa namerina ny ranon'ny Jeriko ho rano mamelona. Eli nampisaraka Jordana. Elisa koa nivavaka ho any zanak'ilay mpitondra tena tao Zarefata maty. Velona. Elisa koa vavaka ho any zanak'an'ilay vavy Solemita. Velona. Inona amin'izay ary fa nanondrana. Tonga Eli nozony miaramila tonga isambotra azy. Iny koa Elisa nozony ny ankizy meny asolany. Za tsy hanahaka ny Elisa ka. Za tsy hanahaka ny Elisa ka ty olona memeny asolany ty dia hozoniny. Tena kaikanao mizavatra azonao tahafina hoe. Dia mizavatra tsy azonao tahafina. Nefa raha olona ny tahafinao hoe dia mety tsy ho hainao ny fahasamihafan'ireo hoe. Mety hitatra mihitsy hoe inona nozonany Eliny mihitsy no nampijoro ny fahefany teo anoloany Ahaba. Hitanareo ny olona zany aingana be amin'ny zavatra tsy izy zay. Ny olona aingana be amin'ny zavatra tsy izy. Zay mahatonga ny altara misy an' Jesosy dia altara tsy manozona. Ny epita le fahakizitinana. Ary tsy kizitina indray mandeha fa kizitina double. Ny andretsy miaramila tonga isambotra reto ankizy miome milalao. Dia tsika hijery ny fomba nanafan'i Stefana an' Jesosy. Satria Jesosy nivoalaza antsika fa modely tsara. Asan'ny apôstôly toko faharoa, 2:20 amin'ny anaran'ny Tompo. Jesosy avy any Nazareta, lehilahy naseho n'Andriamanitra teo aminareo sy tamin'ny asa lehibe, naseho tamin'ny fahagagana ary ny famantarana izay nampanaovan'Andriamanitra azy teo aminareo. Jesosy naseho tamin'ny fahagagana. Asan'ny apôstôly 6:8 anaran'ny Tompo. Ary Stefana feno fahasoavana sy hery dia nanao fahagagana sy famantarana lehibe teo amin'ny vahoaka. Nanahaka sa tsy nanahaka? Nanahaka. Matthieu 13:54. Nampianatra ny olona teo amin'ny sinagoga ary talanjona ny olona ka nanao hoe avy taiza re nazahoany Jesosy. Le tia ny teneniny fataoko Jesosy. Nazahoany Jesosy zany fahendrena sy asa lehibe zany. Jesosy naseho tamin'ny fahendrena. Asan'ny apôstôly 6:10 anaran'ny Tompo. Fa tsy nahatohatra amin'ny fahendrena sy ny fanahy izay nitenenan'i Stefana ireo mpanenjika. Nanahaka sa tsy nanahaka? Nanahaka. Luc 23:34. Ary hoy Jesosy, raikeo mamela ny elony fa tsy fantany izay ataony. Dia nanaovany Loka ny fizarany fitafiany. Namela ny elok'ireo Romanina mpisorona miaramila ny tempolo izay nanatrika teo Jesosy.
Asan'apôstôly 7:60 dia nandohalika Stefana ka niantso tamin'ny feo mahery hoe tompo aza atao hoelina ane zao ody zao fa rehefa nilaza zany izy dia nodimandry niantso famelan-kelika ho an'ny Saoly sy ny Jiosy izay nitorabato ireo avy tao amin'ny Sinedriona sy ny mpisorona be Stefana teo mpisorona be enao mpisorona be eo amin'ny tanàna dia maniry ahita olona ho faty mpisoro-paty zany fa tsy mpisorona be aiza koa enao no antenena manan'Andriamanitra dia enao ndray maniry hoe io mila maty raha vao misaintsaina hoe io mila maty dia pamsany dika an'izay aza maniry ratsy olona zany tenena kaikinao aza maniry ratsy olona zany ny tsara ho anao hoe avy amin'Andriamanitra tsy azo ny olona sakanana fa voasaka ny toetranao hoe ny tsy fahafantarany olona zao mahatonga ny olona misaina hoe izy ry zareo rehetra ohatra ny manary rano isa-maraina ireo alohantsika mandeha mivoaka inona mihitsy ny rano eny po mbola mila ampianarina izy tsy eny amoron-dalana tokony efa any amin'ny tatatra aza lefa lavitra ny sainao anano ny sain Kristy Jesosy tsy misaina hoe iza ny manisy ratsy azy fa Jesosy tsy misaina hoe reto mpanisy ratsy reto miova ho tsara reto rehefa mamela eloko za namela eloko mitovy amin'ny Jesosy Stefana mahasamihafa n'izy mianaka Jesosy sakrifisy fa Stefana martiora satria ny sakrifisy tsisy nanery fa izy mihitsy nanolotra ny tenany sy ny ainy fa martiora tsy dia tena programma Stefana loatra fa tsy maintsy tonga teo amin'ny fotoana anankiray tsy azo anoharana izy ary nijoravolombelona izy fa na ho faty ary tsy problème zany hoe noterena ny nahafatesany martiora izy fiovana ao ambadik'izay Matthieu 27:54 ary ny kapiteny sy ny fehany izay niambina an' Jesosy raha nahita ny ororo-tany mba amin'izay zavatra tonga teo dia raiky tahotra indrindra ka nanao hoe marina tokoa fa zanak'Andriamanitra io lehilahy io ohatry ny Petera ohatry ny Petera vanginy fanamasina ny teny hoe ianao Kristy zanak'Andriamanitra velona vanginy fanamasina koa le Romanina oviany io Romanina manombo anao io vao resy lahatra fa zanak'Andriamanitra ny arahanao rehefa mamela eloko ianao drentsika misaina hoe Jesosy ase hoe voninahitra ao manery toy izy Andriamanitra hoe tsy fantatro alleluia azonao dikan'izay miala amiko ry mpanao meloko asan'apôstôly 13:9 fa Saoly kosa izay atao koa hoe Paoly niova ho Paoly Saoly satria nisy anankiray nijoro teo nanana ny toetran'i Jesosy namela eloka Galatiana 1:23 le mpanenjika antsika fahiny indro izy ankehitriny mitory ny finoana izay noravany fahiny alleluia Jesosy ny modely tsara Jesosy ny modely tsara raha hijery ny fiainan'olona ianao dia mety hanahaka ny pozitifany fa raha tsy mitandrina dia mety hanahaka ny negatifany tsy inconsciemment na faran'izay maheberina misy zavatra tsy ho vitanao eo fa raha mibanjina an' Jesosy ianao fahombiazana daholo no tahafinao satria tsy misy fararahana na dia anankiray aza tsy mahentehaka ao an'Andriamanitra tsy misy fararahana ao amin'i Jesosy ka raha izy ny tahafinao possible hiaina tsy raraka ianao arak'izay nasehony dia iny ny raisinao satria hitanao dia averinao dia hiainanao averena Jesosy ny modely tsara hoe teo i Stefana tonga dia namoaka an'ilay modely tsara nanahaka an'ilay modely tsara nomeny le izy tadidina hoe Jesosy namela eloka dia tonga teo amin'ny fotoana anankiray koa izy koa namela eloka raha tsara fanahy Jesosy dia tokony ho tsara fanahy daolontsika mianakavy ireo raha tsara toetra Jesosy dia tokony ho tsara toetra daolontsika rehetrarehetra ireo Jesosy ve nitabataba tamin'ny mpianatra nefa mpianatra manondrana isan'andro tsy mitaba lasa izy mandeha mivavaka dia mitona an'zareo hivavaka dia maniraka an'zareo hanompo dia mivavaka ho an'zareo isan'andro mivavaka ho an'zareo tsika koa tsy voatery teny fa afaka mivavaka aloha dia ara-potoana ampitenen'ny fanamasina amina karazana teny tena akasika amin'ny fon'ilay olona tia zany diso be le hoe mila fantatrao marina to dia jeriatrika mila zakanao zany ano maratra anao zany Jesosy tsy ohatry zany eo amin'izay zakanao dia teneniny manan-javatra maro lazaina aminareo izy nefa tsy zakanareo ankehitry dia tsy teneny rehefa hita fa tsy zakanao dia tsy fantatrao zany le izy maharitra Jesosy ambaram-piovanao tsy tonga dia mandringana izy ary tsy tonga andringana izy fa tonga hamonjy ianao tsika ireo zany mila manam-paharetana ny amin'ny fiovany manodidina antsika
ny ritsika dia ho tonga Jesosy kely be deaibe anana ny fiainan'i Jesosy daholo na ianao na ny ankonanao fa raha mbola tsy izay dia tsy tokony hanary toky ianao nary fanantenana efa mizotra ho any amin'izay lalan'izay nareo fa mila manam-paharetana ianao ohatry ny faharetan'i Jesosy aminao. Jesosy rehefa antaniana zavatra dia mamaly fahalemem-panahy. Misy fotoana izy tsy mamaly. Mianatra an'izany ianao. Rehefa antaniana zavatra dia mamaly tsara, mamaly malefaka. Misy fotoana mety tsy voatery mamaly ianao. Ny olona tsy mivalian'i Jesosy ao Herôda, Pilato, mpisorona be. Dikan'izay misy zavatra zany tsy mila tenenina akory satria fandraisan-dahatry ilay olona anazy iny. Fa ny ankoatran'izay dia nafaka hiteny ianao. Teniteny foana zao Filipo. Azeo anay ray dia ampy anay zay e. Dia mifalia Filipo. Ohatry firy taontsika izay nefa dia mbola tsy hita malefaka ilay fahamale. Fa raha olona tsy anona zao zay. Lasa mialana isa fanimpoko. Tsy mila an'izany ato. Tena kaikanao fa aiza zany ny afaka asiana an'izay hoe. Ao amin'i Jesosy no azo arenina ny ianao ary ao amin'i Jesosy no azo atsangana ianao. Tsy midika izany afaka manao izay tiantsika ato tsy izay. Nampaharetana ny aminao foana izay ato. Fa na dia izany ary aza atao tsony ilay izy. Ary amin'izao sisy izao aza manota intsony. Fa raha ny amin'i Jesosy dia vonina foana izy mbola andray anao. Hitanareo amin'izay mety mahafinaritra ny modely napetrakareo olona teo aloha izay tandidiny manondro an'ilay modely tsara indrindra dia Jesosy. Mianara momba an'i Jesosy. Zay mahatonga azy teny hoe mianara amiko izy. Raha ho akaiky ohatrany ahoana réaction an'i Jesosy toy izy. Sao dia manafotoana ny olona zany fa andao izao no atao. Zany zao ny an'i Jesosy zany. Fa tsy hoe izy ny teo ho tafotoana ary loza ho an'izay tafotoana. Dia loza ho an'izay tafotoana. Raha iny ilay ho an'ny tafotoana fa ny telo miverany aminao loza ho am-panafotoana. Tandrina zavatra be deaibe Jesosy satria mitsimbona famonjam-panahy izy. Ohatr'izany koa tsika. Any amin'izay alehanao, any amin'izay ataonao, tandremo, fa sao tian'Andriamanitra ho vonjeny ny olona miaona aminao iny, tahaka ny tiavan'Andriamanitra hamonjy ianao. Koa satria Jesosy ny modely tsara, dia afaka hiroso amin'ny fanasitrana antsika andro amaraina. Izay nika aleloha zany no mitsangana. Dia izay tsy nanao aleloha miara mitsangana daholo ihany koa nefa na tiasany ary. Ratsika hivavaka. Averena amin'Andriamanitra ny fandraisan-darina ato ny fonao. Tsy jery modely hafa ankoatran'i Jesosy. Fa Jesosy sady niaina fahombiazana, fandraisana, ary tsy nisy fahararahana mihitsy sady tsy nanota izy ny tsy narary. Zany modely tsara. Sanatiny tanao dia mivavaha. Ray masina tsara indrindra amin'ny anaran'i Jesosy. Misaotranao ny amin'ny teny andro amaraina ampatsiahivanao. Mety misy zavatra tsara azo tsoahana avy amin'ny tantara Mosesy satria ianao nahatonga amin'ny fiainana ho tsara. Fa izay côté rehetra maha olona tsy tokony ho tahafina kosa dia mety tsy ho hainay ny mamantatra izany. Fa miaraka amin'ny fanampianao nefa dia fantatray fa ianao hanome fanahy mamantatra atao anatinay mba hamantaranay hanavaka ny tsara sy ny ratsy. Fa mialohan'izany tompo dia afaka mibanjina anao zay satria ianao ny modely tsara indrindra ho anay. Misaotrany amin'izany. Ary andro amaraina ataovy misy fandraisan-dahatra teraka ao am-pon'ny tsiraray avy. Ametraka anao ilay modely azo tahafina, mora tahafina. Ary les possibilités misokatra anatin'ny saina mihitsy. Misy zavatra be deaibe nahazatra anay. Mila vaozina sy hovaina eto amin'ny fanatrehanao. Vavaka izay ray amin'ny anaran'i Jesosy mba ho tonga fotoam-panasitranana araka ny nandrahanao anay ty fotoanandro amaraina ity. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ataovy amin'ny faritra marary ny tananao ankavanana dia hariva vavaka isika. Jesosy ny teny izao famantarana izao arak'izay mihina. Ametra tanana marary izy dia ho sitrany ireny. Ny andraikitsika ianao mametra tany eo amin'ny faritra marary za manonona an'ilay izy dia ny tompo miasa. Isy andray fanasitrana eo no eo aza taitra. Isy andray fanasitrana eo am-pidinana ny tohatra aza mikoropaka. Isy andray fanasitrana voavoaka ny vavahady eo ambany. Misy raha riva misy tonga any an-trano vao voarainao tanteraka misy ndray amin'ny terinandro ty misy karazany be deaibe fa fan'Andriamanitra miasa fa andray aloha ianao androany. Amen. Ray amin'ny anaran'i Jesosy mivavaka ao tsara ray amin'izay tonga eto. Ninona mety ho manjo azy? Mino zay fa efa nomenao ny fanasitranana satria diakapoka taminao Jesosy izay niaretanao dia fanasitrana ho an-tsiraray avy. Ary ny anaranao tompo dia manapaka, manjaka sy manapahefana amin'izay rehetra manana anarana, mampandoalika ny voary rehetra sy ny fanahy rehetra. Na inona zany na inona. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta no hanononako fanasitranana eo amin'ny fiainanao.
satria ianao tsy akamodely olona intsony fa akamodely Jesosy feno sy tanteraka ary madiodio tononoko aminaran'i Jesosy fa Jesosy tahafinao dia ho tonga fiainanao koa satria velona hoy ny tompo dia ho velona koa ianao ary io andray aminaran'i Jesosy tsy narary Jesosy dia tsy marary ianao amin'ny anaran'i Jesosy izay mety ho fiaretana vetivety ho avadika Andriamanitra ho voninahitra sitrana amin'io aretina andoha eo anaran'i Jesosy sitrana amin'io aretina tenda areti-tratra hatrany tapidokatra ny Paladia dia manona fanasitrana eo amin'ny vatanao na ny lalan-drivotra zany na ny lalan-kanina hatrany miavokavoka tsy nahy ny vavony ny taolana ny ozatra ny articulation zay rehetra makasika ianao ny tova any anaty ny tranjaza hatrany amin'ny tovam-pananahana ny atidoha nify ny ativava zay rehetra makasika ianao amin'ny anaran'i Jesosy dia tononoko ny fiainana dia ny fiainan'Andriamanitra makivaky hatrany ambony ka hatrany ambany momba ny vatanao ray amanontolo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta salama ianao tsy miverina aminao io aretina io amin'ny anaran'i Jesosy manonona fiadanana eo amin'ny fiainanao amin'ny anaran'i Jesosy miala io areti-po io amin'ny anaran'i Jesosy miala io fanentaina io mitsatra io fampahoriana io afaka ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta afa amin'io amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta fa na zay mangeja mamatotra mitady anavesatra miala amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta zay fa namitondra fampahoriana sy aretina eo amin'ny fiainanao averena miala amin'ny anaran'i Jesosy amen fontanao dia misora ankasitrao Andriamanitra fa teto Andriamanitra sady ny teny taminao nampafantatra anao modely tsara tokony arahanao ary teto ankizy ny joro ho mpanasitrana anao ary hitahiry anao misaotra raha eo mankasitraka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta ny amin'ny teny misaotra ny amin'ny fanatrehanao misaotra ny amin'ny fivorianay misaotra fa eto ianao no mikasika sy mikarakara anay misaotra fa maro ny tonga anao sakrifisy avy any amin'izay tokantrano nisy azy fa tonga eto izay miara mandray ny zava-tsoa tahaka ny anomezanao ny mana hanina saza ho an-tsiraray avy misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy amen teka mafitsika ho an-tompo mahazotoena vetivety dia anao fanarintsika fankasitrantsika an'Andriamanitra mino fa salama tsara ny tsiraray avy izay manatrika eto amin'ny anaran'i Jesosy raha naomby Jesosy dia aomby ianao amin'ny anaran'ny tompo raha tsy raraka mihitsy Jesosy dia tsy ho raraka izany ianao amin'ny anaran'i Jesosy amen amen bonne journée tany tompo dia ho samy hotratra nyty fahasoavana feno amin'ny androany ity indray fa misy inona androany mizavatra tsara androany ianao koa amin'ny laka misy ny saintsainao androany aloha hafa mihitsy amin'ny Pentecote androany aloha fantatrao mizavatra tsara ho anao zao androany zavatra tsara be mety tsy ampoizinao ho man'Andriamanitra ho anao asitsikitsiky miatrika ny journée wow velominao androany menao tombonandro misy zavatra tsara indray zao ho amin'ny androany izy dino fotoana antsika rapitso sekoly tokantrano tongava mianatra mizavatra tsy hay mizavatra tsy fantatra fa eto amin'ny sekoly miara-mianatra tsika miara-mahalala laka misy maraina exceptionnellement manana fotoantsika satria ascension io fotoana io tehaka mafo an Jesosy amin'ny sivy io fotoana io dia ariva tsy miala eo atsika fa tonga dia miaraka amin'ny tanora fotoana ny tanora ny ariva amin'izay nao tsy varimbariana efa miasa saina mihitsy zany zay mba tsy havariananao miasa saina eo amin'ny toeranao zay mba tsy ho tratra ny favarimbarianana ianao dia tongava manatrika fa fotoana afinaritra daholo ireo fotoana ireo matoa fotoana sain'Andriamanitra atao fotoana misy Andriamanitra fotoana hanomezan'Andriamanitra zavatra dia misy ihany fotoana zoma hariva raikitra indray fotoana sabotsy halleloia tahin Jesosy tsika ndao tsika hitsangana ary misaotra ny tompo misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy dia amin'ny asaribidiny fivoriana sy fotoana ianao no mandahatra ary miasa eo amin'ny fiainanay averina aminao ny voninahitra amin'izay rehetra nitranga androany ny amin'ny kasika ny amin'ny fo ny amin'ny fiovana ny amin'ny fandresen-dahatra ny amin'ny fifoazam-panahy ny amin'ny fahagakana ny amin'ny fahasalamana omenao ny hery sy tanjaka vozonao dia averina aminao ny voninahitra fa ianao no manao izany ary ianao no mendrika ho deraina mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy amen ray sy nitsotra an'izay tonona ny anaran'ny tompo andeha ianao dia anaraka ny dian'ny finoan'i Jesosy zay naomby azan'i Jesosy dia aomby ianao zay nandresen'i Jesosy dia ho andresenao ny fijoroan'i Jesosy dia tonga fijoroanao mandehana amin'ny anaran'i Jesosy fa zay atrehanao aloha eo manomana ny fahafahanao mihoatra izany ny tompo manomana ny fahavokarana sy ny fahamatsiana fanaraka amin'izany manomana amin'ny anaran'i Jesosy tononona ny fataterany anjara tsara ho anao amin'ity tontolo andro ity mandehana ho herinandro tsara sy herinandro miavaka ity herinandro ity amin'ny anaran'i Jesosy
tononona voatahiry ny fanasitrana sy ny fahasalamana voarainao teo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Raha andeha ianao dia fiadanao amin'ny tokantranonao, fiadanao amin'ny fiainam-panahinao, fiadanao amin'ny ankonanao, fiadanao amin'ny asa aman-draranao, fiadanao amin'ny fianaran' izay mbola mianatra, fiadanao amin'ny fianaran'ny ankizy sy ny zanakao, ny zavikelinao, fiadanao amin'izay rehetra mahakasika anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Zareo no fahasoavana fa ny fahasoavan'Andriamanitra no matoy izao